Iary vavaka isika rehetra, misaotra anao ry Jesosy Kristy Tompo, Tomponay amin'ny zavatra rehetra, Tompo mandahatra ny fiainanay, nefa koa Tompo ny fitiavana. Tsy misy manana fitiavana tahaka anao, ary tsy misy mahafehy ny fitiavana tahaka anao. Fa noho ny fitiavana dia niditra tamin'ny faty antoka ianao Jesosy, niala tany an-danitra, nifidy ray aman-dreny faran'izay mahantra mpandrafitra, nanitra ny androm-piainanao dia nahilikilika, ary maty irery teo ambonin'ny hazo fijaliana, noeloina tamin'ny zavatra tsy nataonao. Fitiavana ny nahatonga izany. Ny fitiavanao anay no nialanao ny lanitra, ary niditra ho mahantra ianao mba hampanakarena anay. Nitolo tena ho mpanoty ianao mba hanamarinana anay. Noheloina ho meloka ianao mba hamonjena anay. Fitiavana ny mahatonga izany. Ary raha vorinao eto amin'ity toerana ity izahay, tsy izahay manam-bola na no izahay fifoazana, fa mety izany nahatonga anay eto hoe fotoam-pifoazana ny farimena, andetsika ho any. Fisainanay izay, fa ny fisainanao dia ny hoe makanesany farimena fa ny toeram-pibebahana, amin'ny toerana fiovana, ao ny toerana fanasitranana, andrafetan'Andriamanitra anao. Misaotra amin'izany Jesosy. Ankehitriny ary dia tahio ny teninao, mamelany ny elokay ary mamindrafo aminay, ary mangataka aminao mba tsy ho soratra, voasoratra amin'ny taratasy izay rehetra ampianarinao, mba tsy ho soratra, voasoratra amin'ny takela-bato ny ampianarinao, fa ho soratra, voasoratra ao anatin'ny fo, ka hiainanay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatanay an'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ampianarina ry havana dia ny boky ny Agai. Ary satria toko anankiroa fotsiny io, dia ho vakiantsika izy, mba ialantsika koa amin'ilay hoe nianatra soratra masina anay tao, nefa ilay soratra masina tsy novakiana, fa ny momba an'ilay soratra masina no nohenoina. Ka hamaky ny boky ny Agai tsika, toko voalohany no vakiantsika. Atsangany daholo amin'ny baiboly eny an-tanantsika eny hoe soratra masina nianarantsika. Maromaro ny tsy mitondra baiboly. Soratra masina nefa nianarana. Tondra baiboly raha mipitsy fombolotoizitsika izy. Aoriana amin'ny boky n'inona misy ny boky ny Agai?
aloha mibokony iza misy mibokony Agay, mbola misy tsy mahita hatramin'izao, mbola misy tsy mahita hatramin'izao. Pejy fahafiry ao ary jerentsika amin'izay, hianatra antsika mako jerentsika amin'izay. Ny ety ankavia koa no mamaky ny andinin'ny voalohany, dia ny ety ankavanako ny andinin'ny faharoa, dia mifandimby isika hatramin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Efa samy mahita daholo. Tsika ty zany manomboka dia manohy ny ato, dia tahaka an'izay mandra-pavita ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo toko voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Dariusa mpanjaka no natongava ny tenin'i Jehova nentiny Agay mpaminany tamin'ny Zerubabela zanaky Seltiela gouvernoura tany Joda sy tamin'ny Josoa zanaky Zozadaka mpisorona be nanao hoe dia tonga ny tenin'i Jehova nentiny Agay mpaminany nanao hoe kanefa rava ty trano ity, efa namafy be ianareo nefa kely ny taona, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afapoa, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ny kitapo-loaka. Miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano, dia akasitrahako zany sady ankalazainao hoy Jehova. Ary noho izany dia ny aminareo no itsaharan'ny lanitra tsy nampilatsaka handro sy ny tsaharan'ny tany tsy avokatra. Ary Zerubabela zanaky Seltiela sy Josoanaky Zozadaka mpisorona be mba amin'ny sisina rehetra amin'ny vahoaka, dia nihainy feon'ny Jehovah Andriamaniny sy ny tenin'ny Agay mpaminaniny araka nefa nandrahan'i Jehovah Andriamaniny azy, ary natahotra teo anatrehan'i Jehova ny olona. Dia notairin'i Jehova ny fanahin'i Zerubabela zanaky Seltiela gouvernoura ny Joda sy ny fanahin'i Josoa zanaky Zozadaka mpisorona be sy ny fanahin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka, ary dia avy izy ka nandravitra ny trano Jehova tompony maro Andriamaniny. Amen. Ny boky ny Agay no ianarantsika. Eo amin'Andriamanitra zava-dehibe ny anarana. Eo amin'Andriamanitra dia zava-dehibe ny anarana. Ka reo anaran'ny mpaminany rehetra eo, ary Agay dia mpaminany fahafolo amin'ny antsoina hoe mpaminany madinika. Ny mpaminany tsy misy hoe lehibe sy madinika, fa araky ny halavan'ny soratra nataony no ilazany hoe lehibe. Tahaka ny Isaia, lava be ny boky soratany, Jeremia, lava be ny boky soratany, fa ry Agay, ry Malakia, ry Hosea, ry Amosa, dia fohy ny boky soratany. Zay nanaovana azy hoe mpaminany madinika. Ary Agay dia fahafolo amin'ny mpaminany madinika. Ka araky ny teniko teo dia hoe
Amin'Andriamanitra zava-dehibe ny ianarana. Fa ao anatin'ny ianarana no ametrahan'Andriamanitra ny tantaran'ilay olona. Zava-dehibe ao anarana io. Inona raha ny hevitry ny teny hoe Hagai? Zao no heviny. Fety. Olona mitondra fifaliana, zany no heviny. Olona mitondra fifaliana. Zay miona amin'ny Hagai mahazo fifaliana. Ary le fifaliana entiny Hagai dia zao, ny anaran'ny Hagai mifandray amin'ny tempoly. Zany hoe fifaliana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Io no anaran'ny Hagai. Fifaliana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Zay miona aminy dia miona amin'Andriamanitra. Ary rentsika teo miverimberina tao hoe ary tonga tamin'ny Hagai ny tenin'Andriamanitra. Miverina impito amby roapolo io ao amin'ny bokin'ny Hagai iray manontolo. Tonga tamin'ny Hagai ny tenin'Andriamanitra. Ary avy eo io Hagai nampita azy tamin'ny olona. Ka ny fionan'ny olona tamin'ny Hagai dia fionany amin'Andriamanitra. Ary ny tempoly no ahafantarana indrindra an'ny Hagai. Ny anarana zava-dehibe eo amin'Andriamanitra. Say zany tena zava-dehibe eo anarana io. Raha ianao zany no miteraka manome anarana ny zanakao, ho tantara ny zanakao, le anarana homenao. Tsarovo zay. Misy maka anarana ho an'ny zanany, mamadibadika calendrier, na anaran'olona malaza, mpanao teatra, mpanao sinema, hita amin'ny video, nomeny anarany zanany, ho takany ny olona alainao anarana iny, no anarany zanakao. Raha ny anarana amin'ny Baiboly no jerena. Ka ny anarana tsy memem-pona. Satria ahoana ny antony, iny anarana iny no iantsonao ny zanakao isan'andro isan'andro. Iny anarana iny no iantsony olona ny zanakao isan'andro isan'andro. Iny anarana iny no iantsonona ny vadinao isan'andro isan'andro. Lasa ahafantarana n'le olona ny anarany. Ka manefy ny fiainany, manefy ny tantarany ny anarana. Ko raha manome anarana hianao zany, aoka mba anarana anefy tantara tsara ho an'ny zanakao le anarana. Fa tsy hoe malaza tamin'ny video, malaza tamin'ny film, malaza tamin'ny roman, tamin'ny tantara, malaza tamin'izao. Mindreny tantara tapatapaka miseho amin'ny televizion, mba ataoko amin'iny anaran'ny zanako, ho lasa toetra ny zanakao io. Zay ny zavatra marina. Raha ny tantaran'ny Hagai, dia io mihitsy ny marina. Ny anarana tsy memem-pona fa anarana zay ahafantarana an'le olona, ievan'le olona maro, ary ny fahafantarana ny Hagai dia hoe ny tempoly ny fandraisan'ny anarany, zany hoe fanaovana ny asan'Andriamanitra, fanolorana ny asan'Andriamanitra. Zay no asontsika voalohany amin'ity teny hoe Hagai ity. Ary amin'resaka hoe fanaovana ny tempoly, dia zao ny marina. Rehefa manao fiangonana, ny fiangonana matetika samy ao amin'ny Hagai no angalany azy. Sa tsy ny marina. Rehefa anao fanitarana tsika dia boky ny Hagai. Anao tempoly tsika dia boky ny Hagai. Anao trano tsika dia boky ny Hagai. Inona marina moa? Mahatokany hoe ny anaran'ny Hagai tafiditra amin'ny tempoly. Le trano ve no ambarana? Le trano ve no tena zava-dehibe amin'ny Jehova? Tsy le trano ny zava-dehibe amin'ny Jehova. Ary tsy fanaovana trano ny tena izy. Ao amin'ny boky ny Hagai, tsy fanaovana trano. Fa izao ny marina. Jointsika kely ny tantara. Rehefa tonga ny fahavalo nanafika ny vahoaka Israely, dia resy izy. Noravana ny tempoly. Inona no mitranga rehefa rava ny tempoly? Le zavatra rehetra fanao amin'ny tempoly no tsy nitohy intsony. Zany hoe ny fanompoanan'i Jehova no tsy mitohy intsony. Ny fianonan'ny lalàna no tsy mitohy intsony. Ny fanolorana sorona no tsy mitohy intsony. Dikan'izay dia miha vahoaka jaintilisa ny vahoaka Israely. Lasa tsy misy intsony le fionana amin'Andriamanitra. Satria hoana tsy misy intsony le tempoly. Tahaka ny olona anankiray tsy miditra am-piangonana.
inona ny very rehefa tsy miditra am-piangonana ianao? Tsy mandray ny tenin'Andriamanitra intsony, tsy afaka mideran'Andriamanitra intsony, tsy mandray ny sakramenta intsony, ary rehefa tsy eo rehetrarehetra ireo, inona no mitranga? Miajentilisa ianao. Miverina amin'ny fahajentilisana ianao rehefa tsy miditra am-piangonana. Noho izany tsy marina ny teny hoe nga rehefa tsy miditra am-piangonana dia tsy mivavaka. Tena tsy mivavaka ianao. Zany marina. Ary zay ny nahasarotiny an'i Jehova asaina amboarina ny tempoly. Satria tsy misy intsony ny sorona fanavotana, tsy misy intsony ny sorona famelan-keloka, tsy misy intsony ny famakina ny lalàna, tsy misy intsony ny fianarana ny lalàna, tsy hita intsony ny mampiavaka ny zanak'Israely amin'ny vahoaka jentilisa rehetra, dia ho Jehova amboary ny tempoly. Satria ny fisian'ny tempoly no isin'ireo rehetrarehetra ireo. Ka noho izany tsy fanorenana trano ny tena atony boky ny Hagai, fa hamerenana indray ny vahoaka an'Andriamanitra, ny vahoaka Israely. Io ny tena atony. Ary Andriamanitra dia mampiasa zavatra maro samihafa hahatateraka an'io. Rehefa tonga mpanjaka Kirosy, dia zao no nataony. Mahazo manao ny fivavahany amby ny firenena izay nobaboiny. Ary mahazo miverina tanindrazana ny olona zay nafindra toerana. Tahaka ny Jiosy, rehefa resy nalaina tany Palestina, nafindrana ka ny Babilôna. Dia navisariny Kirosy naverina izy, niala tany Babilôna, nafindra niverina tany Palestina. Ary rehefa mifindrany izy ireo dia nanao ny tempoly. Nefa araka nambarako teo, satria rehefa rava le tempoly dia mihena ny fiainam-bavaka. Rehefa tsy miditra am-piangonana dia mihena ny fiainam-bavaka. Ary araka ny fampianarantsika, misy anankiroa ny fiangonana. Dia antaniko isika, aiza ny fiangonana voalohany? Aiza? Trano fiangonana. Aiza ny fiangonana faharoa? Ny tokantranonao. Fiangonana faharoa ny tokantranonao. Dia mba manontany tena, zavatra araka ny tenin'Andriamanitra daholo ve natao trano ao? Satria ny fiangonana faharoa, rehefa ao amin'ny tokantranonao tsy misy vavaka, ao tokantranonao tsy ranany ramasina, ao amin'ny tokantranonao tsy misy famakina ny tenin'Andriamanitra, miajentilisa ianareo mianakavy. Zany ny zavatra marina. Miajentilisa isika. Ary io tsy fidinana inona io. Tantara efa tantaraki ela be ty, averiko indray mandeha. Indray mandeha aho, voantso, nangatany fiangonana anankiray itoroteny. Anao alahady amin'ilay toerana. Mbola tsy tonga tamin'ny toerana mihitsy fa zay avy nandeha amin'ilay toerana. Tsy hitako ny tranon'ny pastera, tsy hitako ny misy ny fiangonana. Dia nanontany, aiza ny misy fiangonana loterana eto tompoko? Irio ny olona. Dia nandeha teny aho, ny fiangonana ihany no hitako teo, tsy nisy trano teo akaikiny. Dia nandeha nitady olona, aiza misy ny tranon'ny pastora? Iry piterio ny olona. Dia nandeha teny aho, lavidavitra dia efa misy zavatra mitabataba be mivoaka amin'ilay trano. Tsy mba hira masina fa roa ny hira mitabataba be, teny tsy fiteny ireny no mivoaka avy ao. Dia niverina nanontany indray, azafady tompoko, io ve le tranon'ny pastera? Io ny tranon'ny pastera ka. Verina, tsy mba hirana pastera io mivoaka avy ao, fa hira hafa mivoaka avy amin'ilay trano. Farany anandondona ihany niditra, mivoaka avy ao raha matoa vadin'ny pastora. Azafady tompoko, ato ve ny tranon'ny pastera? Enozy, neveriko fa tsy tranona pastera ato. Dia miala tsiny ndray tompoko, fa tanora moa ny atao trano. Zay ny nataony azy. Ny marina dia izao, tsy fiangonana le tokantrano,
fa ny fiangonana ery ny tranon'izy menakavy ety, ary lay trano tsy ahitana taratra fa fiangonana lay trano. Ny tranonao ve ahitana taratra fa kristianina ianao? Mampieritreritra io tenin'ny Hagai io, satria ny ahafantarana ny Hagai mifandray amin'ny tempoly, ny ahafantarana ny kristianina mifandray amin'ny asa-piangonana, amin'ny fiainam-piangonana, amin'ny Jesosy zany no tena ahafantarana antsika rehetra. Ino moa natao fiangonana? Ny fiangonana dia fitambarana tokantrano maromaro ny vita batisa miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray. Zay natao fiangonana. Fa raha tsy zany, mpandainga daholo tsika rehetra. Ny lanjantsika baiboly miala ny hatrany makaty am-piangonana, hijorontsika vavolombelona maro manao hoe ity baiboly ity ny fiainana menakavy. Fa raha tsy zany ianao manao teatra, mandainga me tsara vilantsy amin'ny besomaro milanja baiboly kanefa ny fiainana tsy tenin'Andriamanitra. Zany ho izy. Lasa fiangonana mipiatsara velatsy mifariseo ny fiangonana anankiray. Zay mpandray mifanasany tompo, manao batisa, manao confirmation, nefa ny fiainana ivelan'ny fiangonana tsy ahitana fa kristianisme. Piatsara velatsy zany. Tsy an'Andriamanitra zany. Ny bokin'ny Hagai mampatsiaro an'io, novakintsika teo. Ny bokin'ny Hagai mampatsiaro an'io. Saino azontsika voalohany anatin'ity zany hoe ny fiainako, ny momba rehetra ahitana fa an'Andriamanitra aho. Tena Andriamanitra tokoa ny atao amiko. Manaraka an'io ndray, rehefa tonga tany Palestina reto olona reto, nanao le tranon'Andriamanitra ny tempoly, dia araka ny nambara teo, tezitra ny manodidina. Indrindra zareo tao Samaria tezitra, inona no nanaovanareo ny tempoly? Dia nibahana zareo tsy mety nanaovana ny tempoly, dia nitsahatra teo ny fanaovana ny tempoly 17 taona tsy nitohizina le tempoly. 17 taona tsy nitohizina le tempoly. Nandresy ny tsipivavaka. Nandresy ny tsipivavaka. Ary tsy tamin'ny andron'izany ihany anie. Ato zao tsika samy fifoazana, fandrombaka manao teny vavolombelona ety. Samy fifoazana tsika. Andeha akahery aho, andeha akahery aho tonga ety. Dia tena hoe fifoazana marina tsika. Fa ahoana rehefa miverina any an-tanàna ianao? Iza ny mandresy? Tahaka ny tamin'ny andron'ny Jiosy ve, niverina anao tempoly, niverina any aminazy, izy tsy nandresy, fa ny tsipivavaka manodidina nandresy, dia maty-momboka tao ny fanaovana ny tempoly. Misy olona io voan'ny fianakaviany, dia maty-momboka ny maha-kristianina azy. Tsy hita intsony ny maha-kristianina azy. Eo voan'ny namany, tsy hita intsony ny maha-kristianina azy. Fa rehefa samy kristianina, ohatrany hoe olo-masina anjelina tsakatany izy. Fa rehefa miaraka amin'ny tsy kristianina dia tsy hita izy. Io la hoe finoana tahaka ny tanalahy. Ahoana reny tanalahy reny? Rehefa maitsomaitso ny andehanany dia lasa iny izy. Rehefa menamena dia lasa iny izy. Zay. Misy rehefa ty am-piangonana dia tena mihira mafy, mafinaritra ery. Fa rehefa eny voan'ny jentilisa, mihoatra lavitra noho ny jentilisa. Dinio le fiainanao. Fa ny tantara atao amin'ny Hagai mampatsiaro tsara an'izany. Tantara tsara amin'ny Hagai mampatsiaro tsara an'izany. Voalohany andehanako aty dia ho le zanako ao an-trano ao. Hahian'ny fampianaran'ny papana androany. Dia zao nataoko azy. Raha ny an-dakilasy any amin'ny STPL dia mampita fahaizana ny mpampianatra. Fa raha amin'ny fivoriam-pifazana tsy mampita fahaizana, fa mampita fiainana. Mampita fiainana. Ka tsy ny fahaizana no atolotra fa ny fiainana. Ary ina ny hevitra ny teny hoe mitoriteny. Ny mitoriteny dia tsotra manolotra Jesosy. Zay no teny mitoriteny. Ka le toriteny na le fampianarana tsy hoe ny zavatra hainao no avoaka. Fa ina ny fitony toriteny mahery vaika indrindra. Ary ina ny fampianarana mahery vaika indrindra? Ny fiainanao andavanandro. Io ny toriteny tsara indrindra. Ary io ny fampianarana mahery vaika indrindra. Ka eto, ry zareo avy any a Babilona hanorina ny tempoly, dia resin'ny besiny maro
zay tsy tiany hanorenana ny tempoly. Moa tsy fitenintsika ny hoe mba nivadiko io iny mba hendriany, ny zanako iny mba hendriany, fa inona ny mavoazy otsika? Namany. Tsy zay ny tenintsika? Namany mavoazy. Zay ny navoan'ny Jiosy, ny namany, ny tao Samaria ny navoazy. Nefa ahoana ho Jesosy? Ianareo nina ozy? Fanasy ny tany. Ianareo ninona? Jiro fahazavany zao tontolo zao. Tia fanoarana ataoko matetika, averiko matetika mba azahoantsika azy. Raha mividy hena 1 kilao ianao, sira 2 kilao ve natao aminazy? Ka zay betsaka ny anao rany. Azo hoanina ve ny hena 1 kilao raha sira 2 kilao natao aminy? Fa raha sira kely eran'ny tanana, azo hoanina sa tsy azo hoanina? Ina no azontsika amin'izay? Ny kely no manova ninona? Be. Zay ny Jesosy. Ny kely no manova ny be. Zay ny azy. Ary zay ny nahadiso ny Jiosy. Kely avy any amin'ny Babilôna izy, resy mibetsaka tao Samaria. Fa eo amin'ny Jesosy, ny kely no manova ny be. Zao filazany tsara tonga ty amintsika zao, olona 12 lany ny etom-bony. Zao fifoazana misy eto Farimena zao, pastera izany ny etom-bony. Firinisany, ray. Izany anarany, Dadatora Kotojandry, nahavory antsika rehetrarehetrareto. Ka raha tsika rehetrarehetrareto ny tena miaina ny tenin'Andriamanitra, tahaka ny iainan'ny Dadatora Kotojandry amby, angamba nanorina fiangonana firy tsika manodidina eto. Azotsika zay. Ka zay mihitsy, zay ny tena nahavoan'reto Jiosy reto. Kely anisy avy any izy, dia tonga eto, dina ny hafarany, matomomoko ny be sy ny maro. Azafady ry havana, ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy tsy mba fomba demokratika, ka ny be anisy anao rahana. Ary zay ny navoan'ny Pilato. Rehefa nanontany Jesosy hoe iza ny tianareo alefako anareo, Barabasy sa ilay Jesosy mpanjaka ny Jiosy? Ny be anisy mpandatsa bato betsaka dia iza ny nalefa? Barabasy. Iza ny vonoina? Jesosy. Ka matetika raha manara-drenindranony atao mibeso maro fotsiny anao, mamono Jesosy nefa ranao. Sany noho izy. Ary ny fiteny hoe efa eo akaikin'ny Jesosy e. Tsy ampy ny eo akaikin'ny Jesosy. Fa na dia eo akaikin'ny Jesosy azy ianao mbola mety very. Io ny azo fijaliana io. Voalaza ny soratra masina. Nisy olona taonina ozy? Ny akavanany. Ary nisy olona koa ny taoninona? Ny akaviany. Dia holy anankiray. Izy roa reo samy teo akaikin'iza. Samy teo akaikin'ny Jesosy izy roa io. Zao nataon'le anankiray. Raha zanak'Andriamanitra lahy dia vonjeo zahay. Vonjeo ny tenany lahy dia samy hafa keto isika. Dia holy anankiray nananatra anazy. Aza miteny zany ianao. Fa isika dia voanony nataontsika. Dia aveo tamin'ny teny tamin'i Jesosy manao hoe tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ina mivaly tenin'i Jesosy? Anio ihany dia eo namiko any paradisy ianao. Samy teo akaikin'i Jesosy izy roa lahy. Ny anankiray very, ny anankiray voavonjy. Ka tsy fialantsiny eo akaikin'i Jesosy aho, mety ho very ianao. Mety ho very ianao. Satria manaraka ny diany besony maro. Le anankiray nahita ny besony maro nanesoeson'i Jesosy dia nanao, fa le anankiray kosa nalala ny verina teo amin'ny Jesosy. Zay le 17 taona ny tsara fanaovana ny tempoly. Satria hoana resy ny feo ny besony maro, ny vitsy anisa avy any Babilôna. Le manana ny Jesosy tia ry havana mila fijoroana. Tena mila fijoroana le manana ny Jesosy. Ahoana ho Jesosy? Raha misy olona tsy mahafoy, inona ny tena? Ny vadiny, ny reniny, ny rahalahiny, ny anabaviny, ny arenany, dia ahoana? Tsy mendrika ninona? Tsy mendrika ny mpianatro. Raha miteny ny anankiray miteny raha misy tsy mankahala. Zay no nataony. Mandriamanitra ve ianao tia ve anao hankala ny vadinao, hankala ny reninao, hankala ny ankonanao, tsy karakara ny fiainanao andavanandro? Tsia. Fa izao eo amin'ny lara-pahamena dia Jesosy no voalohany. Eo amin'ny lara-pahamena dia Jesosy no voalohany. Aty ohatra voaingana. Namonjy zaika be tany Mazanga isika, ny akabiazany tany.
dia nisy pastora anankiray tao maty ray any amin'ny faritra andrefanany faritra liariny maty ny rainy nefa anisany tompona andraikitra ho an'ny Tomasiny izy amin'izay kabe ny fikambanany dehilahy zao ny fijoronana taony ho an'ny Tomasinao fa tsy heverina ny Tulehara andevina ny raiko zao ny fijoronana taony izy anisan'ny lehilahy ao anatin'le zaza le zanaka nakany Tomasiny izy zay zavatra izay raha tsy manana an Jesosy ianao tsy afaka hitenen'izany mijoro tsara manana an Jesosy zay ny hoy izy ary ny tena fatarana mijoro manana an Jesosy ianao dia fovoan'ny tokantranonao zay ny tena fatarana anazy dia taty afara rehefa maty Kirosy dia Dariosy nandimby azy i Dariosy ndray koa dia mbola mitovy fisainana tamin'ny Kirosy nasay miverina ny an-tanirazana ny olon-drehetra ary dia nampanaovina ny tempoly eto Agay no miasa misy fianarana ndray koa eo zao le fianarana eo le tantaram-pirenena ve na ny tantaram-pirenena n'izao tontolo zao ve dia lay président na mpanjaka amin'ireny ve manao tantara sa Andriamanitra raha ny bokyna Agay milaza azy hoe Andriamanitra no manao ny tantara na ny tantara iraisam-pirenena azy dia Andriamanitra no manao ny tantara vao maika ny tantaran'ilay firenena dia mbola Andriamanitra ihany koa no manao ny tantaran'ilay firenena zany no ambaran'ny bokyny Agay eto mbola Andriamanitra koa manao ny tantara rehetra eo ary ny fanaovana an'Andriamanitra ny tantara mba hampatsiaro ny olona hitodika makany aminy eran'izao tontolo zao dia malaza hoe misy ny krizy arabola eran'izao tontolo zao misy ny krizy arabola zay ny voalaza ary eo anatin'le krizy arabola voakasiky zany koa tsika ina nefa no hita eran'izao tontolo zao ny fianahan'ny olona miditra am-piangonana ny fianahan'ny olona mivavaka any tokantrano zany no zavatra hita 2 taona lasa ao tany Amerika petraka tao an-tranona pastora dia tena gaga tsy mivavaka alohan'ny matory tsy mivavaka rehefa mifo amin'ny sakafo ihany no mivavaka tsy mivavaka alohan'ny andeha tsy mivavaka rehefa tonga dia mba gaga ihany aho dia hoe angamba mba manontany ihany ny Andriamanitra tompony reto vazaha reto hoe tena mivavaka ve ty olon-ty sa tsy mivavaka zay le fianan'ny fiantorana makany amin'i Jesosy tsy misy ankizy madinika miditra am-piangonana tsy misy tanora miditra am-piangonana ary rehefa ny zaza sy ny tanora tsy miditra am-piangonana dia mazava loatra fa ny fiainan'le firenena ny tsy vanina tsy ho lavorary ary noho izany io zavatra mitranga rehetrarehetra eran'izao tontolo zao io dia entin'Andriamanitra hampatsiaro amin'izy ireo hoe miverena makany amin'Andriamanitra hoentiny hampatsiaro zany io rehetrarehetra io zay mitranga io ara eran'izao tontolo zao no mijerentsika manaraka koa eo amin'ny ny tantaram-pirenena tantaran'ny firenena anankiray raha mivakintsika teo ny toko voalohany teo mbola mijery azakapobe antsika raha vakintsika ny toko voalohany ina ny zavatra miverimberiny eo dia ny hoe mihamanakarena le firenena sa mihamahantra mihamahantra jerentsika ny toko voalohany eo hoe avetsika viditra azy amin'ny Tsipry eny jerentsika ny toko voalohany eo hoe jereo ny andinin'ny fahaenina jereo ny andinin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy ny andinin'ny fahaenina jereo tsara ahoana ny voalaza eo efa namafy be ianareo nefa kely ny taona mihinana ianareo nefa tsy voky misotro ianareo nefa tsy afapo mitafy ianareo nefa tsy misy mafana ary tsy mahazo karama ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitapo loka zany ny zavatra voalaza eo ao amin'ny andinin'ny fahafolo koa jereo koa ka noho izany dia ny aminareo no ninao azy ny tsaharan'ny lanitra tsy hampilatsaka hando sy ny tsaharan'ny tany tsy havokatra ary
niatso ny fahamainanao amelin'ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boloboka sy ny diloilo sy zay vokotry ny tany ary ny olona sy ny biby fiompy mba nyzay rehetra fa nisasarany tanàna. Ina ny mahatonga an'io? Ny fahotan'ny olona dia misy fiatraikany amin'ny fivelomana. Ny fahotan'ny olona dia misy fiatraikany amin'ny fivelomana. Voalaza mididy folo, rehefa mamarana anazy amin'ny Exodosy didy folo, zay mitandrina ny didy ozy dia ahoana? Hotahinany inona? Ny taranany mba mizafiny ny zafiafiny. Ahoana mivoalaza ny Deutéronome 7:20, zay rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny tapany voalohany dia ahoana? Hotahina n'inona? Ny tenany, ny tokantranony, ny zanany, ny zafiafiny. Zany hoe zay ataon'ny ray aman-dreny dia ahoana? Manana fiatraikany hatrany amin'ny zanany rehetra any amin'ny fitahian'Andriamanitra. Sany nombara eo. Lay fionana amin'Andriamanitra zany dia lasa mitondra fitahiana na ozona ho an'ny firenena. Ary mila vavaka ny firenentsika riavana amin'izao. Mila vavaka ny firenentsika amin'izao. Satria amin'izao fotoan'izao samy mitady ny ho an'ny tenany ny tsirairay avy. Samy mitady ny ho an'ny tenany ny tsirairay avy. Tsy hitintsoniny hoe fihavanana sy firaisankina samy malagasy, fa samy mitady ho an'ny tenany ny tsirairay. Ary satria rehefa sady mitady ho an'ny tenany ny tsirairay, dia ahoana ho ny obolana malagasy? Fanambadiam-boalavoka ina ny toyny, samy mikepoka zay azony. Ka ny ankehitriny dia samy mitady zay ho kepohany tsirairay aby. Ary zay ny fitiavan-tena no iny fa mirongatra be dia be. Ny fitiavan-tena no mirongatra be dia be. Ary rehefa ny fitiavan-tena no mirongatra be dia be amin'ny firenena, dia ny ady hatrano tsisa tsy misy. Fa tsy misy intsony ny fifampinjonjovana. Mitombo ny asan-jolahy, mitombo ny famakian-trano, mitombo ny famonon'olona, mitombo ny fisintomana ankeriny, zay ohatrany ny ahy aloha vao ny hafa. Tsy mirarany zay mahazo ny hafa fa ny ahy aloha. Ary rehefa ny anao ny lasa aloha dia mamono ny hafa ianao amin'izay fotoan'izay. Lay didy manao hoe aza mamon'olona, tsy hoe manatsantoka antsy ny hafa ihany, fa ny hoe zay rehetra mahatonga fahavazana ho an'ny hafa ataonao, dia namany mamon'olona amin'izay fotoan'izay. Ary io no mpahatsifan'Andriamanitra ny zanak'Israely, jerentsika akapobeny amin'ity toko voalohany ity sy amin'ny Agay rehetra, dia ny hoe ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra dia miteraka zavatra maro isan-karazany. Ho antsika loteranina, ary mety amin'ny efitsika emo koa mety misy an'ity sy amin'ny fiangonana hafa, ahoana ny fanomboan'ny didy folo rehetra amin'ny fotom-pianarana ho antsika. Raha manontany hoe inona ny hevitra zany, dia inona ny voalohany anomboany azy? Tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika. Io no fanomboan'ny zavatra rehetra. Tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika. Ary amin'ny hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika, dia ny fitiavana miteraka fahatahorana. Ary ny fitiavana miteraka fanajana. Ny fifandraisany fahatahorana sy ny fitiavana no mampirindra ny zavatra rehetra. Raha tena tianao ny vadinao dia matahotra azy ianao. Fa tsy hoe ny fitiavana mahatonga lalàna tsy misy tsony ny lalàna. Zay tsy ny fitiavana izay. Fa filany nofo zay rehefa tsisy lalàna. Fa eo amin'ny fitiavana dia misy mitahotra. Eo amin'ny fitiavana dia misy mifanajana. Zay misy hoe tsy maintsy hatahotra sy ho tian'Andriamanitra isika. Izay ny tsy nisy tamin'ny zanak'Israely, dia misy fiatraikany amin'ny zavatra maro isan-karazany izany. Ary misy pratika tsara noho izany. Misy pratika tsara noho izany. Zao le pratika tsara. Alohan'ny andraisanao angady, raha makany akoraka mikanatsana hiasanao, atsatoy kely ny angady dia mivavaka. Diranao birao, mipetraha kely dia mivavaka. Amoanao mangazay, idio kely mangazay, vavahy ianao. Misy fianakaviana, anokatra mangazay voalohany izy. Tao be horirika tao,
dia nanontany aho, ina papa ny tokony atao fa hanokatra mangazay zahay. Dia zao nataoko azy, midira ao anatin'ny mangazay, aza mbola sokafana hidirany io aloha fa vavahy ianareo. Ho tahian'Andriamanitra ny ataonareo rehetra. Ary dikan'izay dia tena nitahian'Andriamanitra tokoa. Fomba nandresena lahatra silamo anankiray tany Atsimo-tany, raha mbola niasa tany zahay, dia silamo anankiray nitsabo tena tany Ejeda, hôpitaly nalaza zany tamin'ny Loterana taloha. Dia navoaka ny hôpitaly tany izy ty hoe ao ampidio any Bezaty fa raha mifaty ety, dia nitezainay salama tsy matsara ilay karana. Izy salama miditra am-piangonana natao batisa, fa ny mahakarana ty avolana azy mbola tsy folaka. Dia zao no nataoko taminy, avy mivavaka maraina izy, voainy dokany, zay mo fiteny ihany, voainy mangazay ny folakandro ny alahady. Dia tsy mamonjy fotoam-pifoazana izy alarobia, fa antany maninona tsy mamonjy fotoam-pifoazana raha sirina, mba mivarotra kely olo fa tsena ny andro. Dia zao no nataoko taminy, mangala ianao karneo a, dia apetrao daholo ny vola rehetra azonao mandritra ny herinandro. Laderiva ampidiro fa mamola mangazay ianao, larobia ariva ampidiro fa tsy mamonjy fifoazana ianao, dia ampidiro daholo. Dia zao mangalako anao karne anankiray, dia soraty eo ny vola azonao, ianao tsy mamo mangazay aladeriva, tsy mamo mangazay alarobia. Dia ho hitanao fa le tsy amoazanao mangazay be lavitra ny herinandro amin'ny vola azonao. Ary marina io, marina io. Ary ty mampieritreritra, ty mampieritreritra. Nisy fiangonana anankiray ndray mandeha fotsiny ny voa alahady amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Tonga mivavaka daholo ny olona. Dia ny hariva nisy fotoam-pifoazana. Fa ny tombo moa ny mpiangona, dia nanapa-kevitra ny komity, alao tsy hiditra indroa. Dia misy ny amin'ny enina sasany, nisy ny amin'ny 10. Dia ngita fa be dehibe le amin'ny enina sasany, vitsikely ny amin'ny 10. Dia farany nanontany satria pastora mpanampy amin'ilay toerana nanontany, azafady tompoko, inona ny mahatonga anao hamonjy ny amin'ny enina sasany, nefa taloha nazoto ry namonjy ny tamin'ny 7. Zao no nataony, zao papa, rehefa mba vitany amin'ny enina sasany ka mindrava amin'ny 7, afaka manao zavatra hafa aho. Zay, afaka manao zavatra hafa aho. Zany hoe le vavaka amin'ny alahady zany, zavatra anankiray atao fotsiny sisa. Fa aveo izy dia nanontaniako, afaka manao zavatra hafa tahaka ny ahoana? Afaka mitsangatsangana ny amenakavy. Ary raha ohatra mba sahirakirana kely dia mba tsy voaina ny mangazay fa mivarotra trano. Manaja ny andro sabata ve zany tompoko antsika pastera? Tsika le nanapa-kevitra hoe asy fidirana indroa. Sa mampitombo ny olona hanontany bebe kokoa. Mandinihy tsara, mandinihy tsara. Fa zany teny tamin'ny komity, alohan'ny hanapa-kevitra hoe miditra indroa, ina ny fitezam-panahy tao amin'ireo olona reo. Fa mila fitezam-panahy zay miditra amin'ny enina sasany, satria mitombo ny fotoana ny tany. Mampieritreritra io. Ka dinio tsara ny fitezam-panahy atao. Mpampianatra ao amin'ny Enivorevaratra. Dia zao no ataoko, isaky ny mampandray aho, dia mila ho latsaka ny ranomasoko rehefa atao ny 420. Manina ho le mpianatra, zao no mampilatsaka ny ranomasoko le 420 avia mangetaheta, ohatra miteny amin'ny akabeazany olo hoe ndana mivoaka fa tsy mpandray ianao. Sa ahoana? Tsy mivoaka daholo ve ny olona amin'ny 420? Misy ola 100 mivavaka ao, ola 300 tsy atafajanona, voaka daholo ny 300 isa. Dia mieritreritra amin'ny mahapastora manao hoe, raha izao moa Jesosy no antaninao amiko manao hoe, aiza raha hanina, aiza raha hanina, nahoana ny raha hanay ny tafiditra ao an-trano. Dia amaly manao hoe tsy mpandray izy tsinona ka. Dia zao ny valy teny ataonao, fa nga rehefa tsy mpandray izy dia mahazo mandeha. Nga rehefa tsy mpandray izy dia mahazo mandeha. Hisy fandraisana moa tsika. Dia ho hitanareo fa hivoaka daholo ny olo.
zay tsy mandray. Ina ny fitaizam-panahy ataon'ny fiangonana amin'izany ho an'ny tsy mpandray. Fa raha zazakely 3 taona sekoly alady no zaronao mivoaka, rehefa tanora iny ivoaka koa, ary rehefa lehibe mitsiditra am-piangonana tsony, satria dia ny kely izy ny zaronao mivoaka fiangonana. Ary rehefa bebe ny olona ao anatin'ny fiangonana ao, izy anao mivoaka ny dekonina alohan'ny atokotany, ny ankizy. Nahoana ny ankizy no mivoaka ny atokotany, manazatra azy ianao tsiditra am-piangonana. Zany aby mampieritreritra amin'ity boky ny Agay ity amin'ny resaka tempoly. Amin'ny resaka tempoly ny fotoam-pivavahana. Tena mampieritreritra ity boky ny Agay ity hoe ny fiainako miaraka amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataoko miaraka amin'Andriamanitra. Misy fiatraikany ho an'ny taranako, misy fiatraikany ho an'ny fireneko, misy fiatraikany ho anay mianakavy. Zany ny zavatra hita. Zany ny zavatra hita. Ary le fahazarantsika io dia lasa fahazaran'ny ankizy. Io fahazarantsika io, fahazaran'le zanatsika. Ny sekoly manabe ny zanaka voalohany, tsy ny fiangonana na ny sekoly andoavantsika vola, ny tokantranonao ny zanaka tena mitaiza voalohany. Ka eto ry havana, ty boky ny Agay tia masahana zavatra maro. Fa tsy hoe fitaovana planche, fanangonana vola nevidianana fantsika, fanangonana vola anaovana taolana, tsy zany mihitsy. Fa le fiainanao miaraka amin'Andriamanitra no tena kirakirain'ny boky ny Agay. Io no tena kirakirain'ny ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Satria ny dikany hoe tempoly dia toerana ray ivavahana. Toerana ray ivavahana. Ny tokantrano toerana ray ivavahana. Ny fiangonana toerana ray ivavahana. Zany ny zavatra hita. Dia toisitsika izy. Ny manaraka hita amin'ny ty boky ity koa, amin'ny vony izy rehetrarehetra dia izao. Ny toerana fitiavan-tena. Tsy niny boky ny Agay, mbola tsy jery ny toko voalohantsika, izy mitambatra ny jerentsika. Tsy niny boky ny Agay ny fitiavan-tena. Mametraka ny an'ny tena alohan'ny ny an'Andriamanitra. Vakiantsika tamin'ny toko voalohany teo hoe mova zao fotoana itoeranareo amin'ny trano tsara, nefa ny tranoko tsy vita. Tsy mivakiantsika teo zay. Vakiantsika teo zay. Zany hoe ny an'Andriamanitra dia tsy rambona. Pratika tsotra ny eo ry havana. Ny hiditra tatsika zao tamin'ny enina sasany dia misy mivoaka kely manao goûter. Atokotany fa misy tsena moa etsy akaiketso. Dia zao fotsiny ny ataoko aminao. Ny vola rakitra terinao eto ve be lavitra noho ny vola laninao amin'ny goûter ao tokotany. Mampieritreritra zany. Ny vola terinao ho an'Andriamanitra eto hoe atambatra ny maraina, atoandro, hariva, alina. Mitovidy amin'ny vary ray plat vidinao ambadika ao. Sa latsaka. Raha latsaka dia ahoana zay ny an'Andriamanitra? Hambany ny an'Andriamanitra amin'izay. Hambany ny an'Andriamanitra. Raha latsaka. Raha mividina ray, ohatrina ny ena 1 kilô tokotany io. 7 arivo. Hoy ianao, efa mianaka zahay vidy ena 1 kilô aho ho anay atoandro sy arivo. Rariny ane zany tsy diso hoe. Tsy zay? Fa nirakitra tao anatin'ny atao hoe 3 andro nisy 7 arivo ve? Mampieritreritra anie zany. Tsy zay rangahy? Loam-pianakaviana anao mampieritreritra zay. Zay aby tsy niny ty boky ny Agay ity. Ny anao ataonao be, fa ny an'Andriamanitra ataonao kely. Sasany ara mivoaka any an-trano, manontany manao hoe misy vola madinika avy eo raka izy ataoko rakitra. Ny vola vaventy ho an'iza zany? Ho an'ny ara-nofo sy ny fiainana andavanandro. Fa ny vola madinika ny menan'Andriamanitra aty. Zany aby tsy niny ty boky ny Agay ity.
Zany aby ny tsy nino ty boky ny agay ty. Tantara marina ty. Ho andreo mpianatra amin'ny fianaratsoa dia mahalala io tantara io izy. Zao le tantara marina. Nisy fotoana nampitondran'ny synode afovoany ana fiangonana. Fiangonana naoroky moa ary tobifaliana ny anarany toby naoroky any koa. Dia nampitondran'ny synode afovoany anio nanomboka tamin'ny 1993 hatramin'ny 2000. Tamin'ny taona 2000. 1995 anay ividy laklosy. Volana jona no ivoriany commune ivoriany comité. Volana janvier ivoriany comité ivilana laklosy ka volana jona. Zao mifantany napetraka ny comité tamiko. Anao gala évangélika ve tsika papa? Tsy manao zany tsika hoa. Anao vokatra ve tsika? Tsy anao vokatra tsika hoa. Anao valopy ve tsika? Tsy anao valopy tsika hoa. Anao sakafo ve tsika? Tsy anao sakafo tsika hoa. Dia zao nataondre ka ahoana ny fomba anaovana laklosy? Sady tsy anao vokatra, tsy anao valopy, tsy anao gala évangélika, tsy anao sakafo, dia ina ny fidiram-bola tsika? Dia zao nataoko anazy. Tsika tsiraray ny fidiram-bolan'i Jesosy. Tsika tsiraray ny fidiram-bolan'i Jesosy. Hiasa tsika. Dia nanomboka ny volana janvier nampianatra tao amin'ny fiangonana ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Dia nitety ny mpiangona rehetra isa-tokantrano. Ary raha nisy tsy kristianina na kristiana amin'ny fiangonan-kafa teo akaiky ny tokantrano kristianina izay nentiko, dia nanontaniako, mamango pastora tompoko, tia azo vavaka ve tsika? Misy miteny midira anao pastera, misy miteny zay katolika, zay anglikana, zay rema, zay izao, dia tsy nila izy. Dia tonga ny fotoana volana jona dia anao rakitra. Dia nitapaka tao amin'ny komity hoe rakitra indray mihodina. Zay no azahoana azy. Ny vidiny laklosy 3,200,000. Zay. Nisanay mpiangona eo amin'ny 700 nisanay mpiangona. Io no anangona an'le vola. Volana janvier nanomboka nanentana, janvier, février, mars, avril, mai, juin, tonga le izy. Tsy alahady fandraisana. Ary zay mihitsy nataoko ny vola sy mifandraisana tsy ampifangaro. Za dia mandà mihitsy hoe andro fandraisana anao naovana vokatra, tsy miditra amin'ny fiangonako zay hoa. Satria anao ve sady mitsakotsako mofo gasy anao niteny hoe avery mangetaheta. Tsy mety zay. Tsy mety zay. Tsy miditra amin'ny fiangonako zany vokatra amin'ny anao fanasany tomboka anao vokatra zany. Fanasany tomboka fibebahana ny ao. Tsy zay ny tenin'Andriamanitra. Ity ny fanakena vaovao azon'olona etra famelana keloko. Zay no izy. Dia somary kivikivy ny akabeazany ny amin'ny komity. Tsy mba ho azo ny laklosy. Dia zao nataoko anazy. Raha mbola Jesosy foana ny Jesosy tsy maintsy azo io. Ny teny izy na inona angatahina amin'ny anarako. Ho azonareo zany. Ny teny izy tsy maintsy tanteraka io. Dia tonga ny fotoana nanao rakitra indray mihodina zahay. Dia ny mpiandry rehetra najanoko sy ny mpiomana. Dia ny olona nody rehefa vita ny tsodrano. Mandoalika daholo tsika rehetra. Nanomboka amiko pastora nandoalika. Dia zay mivavaka. Mpanisa vola manisa vola. Afaka atsasakadiny. Nandefa hiraka nakany amin'ny toerana mamisa-kristy fanisam-bola. Vita ve tompoko ny fanisam-bola? Mbola tsy vita. Dia toy ny vavaka. Toy ny vavaka. Rehefa aveo zareo nandefa hiraka amin'izay kelikely. Vita pastera ny fanisam-bola. Lazao arany vola hazo. 3,350,000 radina rakitra ndray mihodina. Fampanantenana nomeko ny fiangonana tamin'io hoe amin'ny herin'ny androany misy laklosy mipetraka eto amin'ny altara ho jerenareo fa ny finoana miteraka asa ary ny finoana mahatonga fahagagana. Tamin'ny herin'io nalay tany teny amin'ny katolika teny ambozitany ny laklosy napetraka teo 56 kilo lanjan'le laklosy napetraka teo. Ary dia gaga ny olona. Zay vao mba nisy hoe nahazo zavatra amin'ny fiangonana. Tsy nanao valopy, tsy nanao vokatra, tsy nanao sakafo, tsy nanao gala évangélika, finina fotsiny vavaka fanoloran-tena ary tena hoe zay ananako no homeko anao Andriamanitra. Zay ny fanentanana natao ary tanteraka io. Karahantsika marobe reto fa maika mavita zavatra lavitra. Zay koa no ampianariny boky ny agay. Zay koa no ampianariny boky ny agay.
ny olona zay tena resy lahatra amin'Andriamanitra na ampianaran'ny boky Agai tsy ny tenany ihany no atolony ho an'Andriamanitra fa ny zanany tezainy ho an'Andriamanitra, ny fananany atolony ho an'Andriamanitra. Zany noho izy. Ary zao no mahagaga amin'Andriamanitra, raha manolotra ho an'Andriamanitra ny fananana ianao ho nerin'Andriamanitra iny. Moaly ariva dia nanontany ato ty zanako anankiray ara-panahy eto, inona papa ny tokony atao rehefa mivavaka? Mikasika ny atao hoe fivelomana. Zavatra telo ny tonono aho. Rehefa hivavaka ho an'ny fivelomana ianao, fizanao azontsika amin'ny boky Agai. Zao meo a Jesosy afahako manompo anao tsy miahiahy zavatra hafa. Zay ny voalohany. Meo a Jesosy afahako manompo anao tsy miahiahy zavatra hafa. Ny faharoa, meo a Jesosy afahako manampy ny mahantra. Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo, meo a Jesosy afahako mamelona ny ankohonako. Dia hoy tamin'ilay zanako, ny famelomantena dia fitoriana amin'ny filazantsara. Koa ny famelomantena mahomby, fitoriana amin'ny filazantsara mahomby. Amin'ny rakitra ho antsika miteny hoe ry tompony arena, nefa ianao mandritra mihira ny tompony arena, sahiratsianany hoe inona no hoaniko ratoandro. Tsy mety zay. Matoa ianao tsy tanteraka reo telo reo, tsy hangatahanao zany. Hangatao io, meo a Jesosy afahako manompo anao tsy misy ahiahy. Meo a Jesosy afahako mahantra. Meo a Jesosy afahako mitoro ny filazantsara anao amin'ny fananany amenakavy ny zavatra ampy. Amin'ny fananany amenakavy ny zavatra ampy. Tena tanterahan'ny tompo zany. Zay koa ny zavatra hitantsika eto amin'ity boky Agai ity. Rehefa ny an'Andriamanitra no rehefa nao aloha dia tena zava-dehibe zay. Zavatra manaraka lazain'ny boky Agai amin'ilay fanaovana tempoly dia zao, satria nanaiky an'Andriamanitra ny vahoaka Israely niaraka tamin'ny Agai nanamboatra n'ity tempoly ity, dia io tempoly namboarina tamin'ny andron'ny Agai io no nidiran'i Jesosy taty afara. Io tempoly namboarin'ny Agai io no nidiran'i Jesosy taty afara. Zay ny zavatra hita eo. Io nidiran'i Jesosy taty afara. Satria tena tao anatin'ny fanekena an'Andriamanitra nanaovany anazy. Eto koa ry havana, ny fanekenao an'Andriamanitra dia tondra fitahizina ho anao. Ary Jesosy mihitsy miditra ao anatin'ny tokantranonao amin'ny fanekenao an'Andriamanitra. Jesosy mihitsy miditra ao anatin'ny tokantranonao. Jesosy mihitsy miditra ao anatin'ny fiangonana misy anao, amin'izany fanekenao an'Andriamanitra zany. Satria ahoana ho Jesosy tsy tonga anao ny sitrapoko, fa nino izy? Ny sitrapony izay nanirakahy. Rehefa ny sitrapony Jesosy ny sitraponao dia lasa mitondra fitahina io. Jereo koa ny amin'ny Paoly. Ahoana izy voalaza amin'ny Galatiana, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona tao anatiko. Zay mivolaza ao. Tsy fa Kristy no velona tao anatiko. Tsy malala fa tsy Kristy vombo amin'ny hazo fijaliana aho. Zay no mambarany. Zany hoe tena Kristy mandehandeha ny fiainany ray manontolo. Tena mandresy zay. Tena mandresy eo amin'ny fiainany zay. Tsy mipetraka mihitsy hoe miloloha lanitra ka mety olena, mandia tany ka mety hosolafaka. Tsy mipetraka mihitsy io. Fa tena hoe Jesosy vatany no hitan'ny olona miaraka aminy. Zany ny zavatra marina. Jesosy vatany ny tena hita, ary ny fanahin'Andriamanitra ny tena mitoetra ao anatinao. Ao na nafantarana hoe fanahin'Andriamanitra ny mitoetra ao anatinao. Jereo ny Romana 7 ny 8 dia hitanao fa manomboka miady ianao ary mifara amin'ny fandresena. Zay ny boky Agai raha jerentsika ray manontolo. Vakintsika teo ny toko voalohany dia hodiniantsika vetivety io toko voalohany io. Amin'ny toko voalohany io dia misy teny miverina ao. Amin'ny andininy 5, ny andininy 7 sy ny andininy 8. Amin'ny andininy 5 iarahantsika mamaky hoe ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy, koa izao lazain'i Jehovah tompony maro, heveriny lalanareo. Ny andininy 7 sy ny andininy 9 averendra mandeha koa amin'ny anaran'i Jesosy,
Zao no lazainy Jehovah tompony maro, hevero ny lalanareo. Atreo ihany aloha. Hevero ny lalanareo. Mampieritreritra io. Hay ve ty manao tranon'Andriamanitra ty tsy hoe voavoro ny vola tompoko dia hanao tranon'Andriamanitra tsika. Na hoe andeha apakabady tompo fa dia fa atao ny mariazy, tranon'Andriamanitra koa nina atao amin'izay. Zany hoe tsy rehefa voavoro ny zavatra ilaina materiel rehetra dia manao tranon'Andriamanitra ianao. Fa ina tediavin'Andriamanitra voalohany indrindra, ahoana mivoalaza eo, ho Jehovah tompony maro, ina ny toyny? Hevero ny lalanareo. Hevero ny lalanareo. Ny mahagaga ny lalana makany amin'ny Toby, tsy mba misy lalana vita goudron. Ho le mpitondra anay zay moaly, ratsy be ty lalany ty, ratsy noho ny tamin'ny herintaona. Dia ihany eritreritro manohy azy, kelikely koa no fahotana vita tamin'ny herintaona noho ny tamin'ity taona ty. Any eritreritro. Satria ahoana? Na ny firenentsika fotsiny ny jereo tsy mikorotana kokoa tsika tamin'ny taona ity noho ny tamin'ny herintaona. Zay ny zavatra marina. Ary ny tokantrano tsirairay tsy mijalijaly kokoa tamin'ity taona ty noho ny tamin'ny herintaona. Zany daholo ny marina. Ary ny ambonin'izany ny ditra. Ny ditra ao an-tranao tsy mafimafy kokoa ve noho ny tamin'ity taona ity. Vao 3 volana lasa zay ry havana tao Antananarivo tao ny vahiny tamin'ny tokantrano anankiray. Mitomany izy mivady ny tantara amiko. Classe de 3e le zaza, 13 taona, classe de 3e. Ranomaso zao, ina ny tao maniny? Mifokarongony le zaza. 13 taona, mifokarongony, miaraka amin'ny namany mifokarongony. Ary miteny mahery amin'ny ray aman-dreny manao hoe raha teniteneninareo dia tomboko ny entako mialato. Zany ny zavatra hita amintsika malagasy amin'izao fotoana izao. Zany ny zavatra hita. Tena nitomany izy mivady. Zay nefa mba mpiandry ihany, mba komity ny fiangonana ihany. Zao nefa ranony zanakay. Tena ny fahotana amin'izao fotoana izao be lavitra noho ny tamin'ny herintaona. Be lavitra. Ary ny ditra ny tanora amin'izao fotoana izao be lavitra noho ny tamin'ny herintaona. Ny ditra ny ray aman-dreny koa be lavitra koa. Hevero ny lalanareo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Eo anatrany zavatra maro be dia be io. Dia zao ny teniny, hevero ny lalanareo. Ary mba hafana mihevitra ilay lalana dia zao ny zavatra hita ato amin'ity boky ny Hagai ity. Miverina 7:20 ny teny hoe ary tonga tamin'ny Hagai ny tenin'Andriamanitra. Miverina 7:20 io. Ary ery amin'ny andininy farany indrindra, ny andininy fa-440, iarahantsika mapika ny andininy fa-440 io. Ahoana mivolaza amin'ny andininy fa-440 io? Dia notairin'Andriamanitra ny fanahiny Zerubabela zanaky Selitiela governorany Joda, ny fanahiny Josoa zanaky Zozadaka mpisorona be, sy ny fanahiny sisa rehetra amin'ny vahoaka, ary dia avy izy ka nandrafitra ny tranon'i Jehovah tompony maro Andriamanina. Ina hono nataon'Andriamanitra? Nitairin'Andriamanitra n'inona? Ny fanahy. Ka ny fanaovana ny asan'Andriamanitra manomboka aiza? Amin'ny fanangonana fantsika sy mpinasa sa manomboka aiza? Ny fanahy. Manomboka amin'ny fanahy. Notairin'Andriamanitra ny fanahy. Ny toko voalohany dia hoe fitaomana ny hoe ndeha ataovy ny tranoko ho Jehovah. Iverena ny fanampitoam-pivavahana, iverena ny fifanairesarana tsara amiko, iverena ny maholoko anareo, iverena ny fiainana araka an'Andriamanitra isaky ny tokantrano, ataovy ny tranoko isin'izany rehetrarehetra zany, iverena ny fitahiana anareo mihoatra ny firenen-kafa. Kanefa alohan'izany rehetrarehetra zany, hevero ny lalanareo.
mampieritreritra io, evero ny lalanareo. Zay ny tena ao anatiny io, evero ny lalanareo. Amile hoe evero ny lalanareo. Zao ny hoeviny, aza ny tranoko aloha no amboarina, fa ny fonareo no amboary. Ahoana ny voalazan'ny Paoly mikasika an'ity tenantsika ity? Trano lay. Zay no amboarany. Trano arafitr'Andriamanitra. Ka raha trano arafitr'Andriamanitra, iza zany ny tokony ao anatiny? Tsy fantatrareo fa inon'Andriamanitra ianareo izy? Tempolo masin'Andriamanitra. Noho izany ny tenantsika no rafitra voalohany. Zay no amboarany toko voalohany io. Ny tenantsika no rafitra voalohany. Ny lalantsika no amboarina voalohany. Aiza ny lalakalehako. Inona voalaza amin'ny Jaona toko 7:10. Tantaran'inona amin'ny Jaona toko 7:10 amin'ny filazantsarany Jaona. Jesosy maninona mpianatra? Maninona ataovy mafimafy e? Jesosy manasa ny tongotry mpianatra. Atao amin'ny fifoazana fomba io. Misy fanasana tongotra androany e. Dia manasa tongotra. Ary manasa tongotra moderna moa dia fanaina ny rano. Fa tsy nisy an'izany tamin'ny andron'i Jesosy. Voalaza amin'ny soratra masina ve namelona afo Jesosy dia nanao rano matimaty aloha nanasa ny tongotry mpianatra. Zay ve mivoalaza ao? Ka fifoazana moderna ny tsika. Tsy zay ny voalaza ao. Fa misy heviny lalindala kokoa ry havana. Petera ny teny manao hoe aza ny tongotro ihany fa ny lohako, ny tanako sy ny sisa. Ahoana ho Jesosy? Nefa madio tsy mila sasany intsony. Zao ry havana ny heviny. Zao ny heviny. Ary eto no andiniantsika tena. Zao ny heviny. Raha ny olona hamonomby, inona ny sangoritana mitady? Andaboka azy. Tongony. Tongony ny fatorana, rehefa voafatra ny tongony ny efatra, maninona le omby? Daboka amin'ny tany. Io ny tiany Jesosy atao e. Rehefa ny tongotra ny voafatoko Jesosy, tsy afaka makaiza ianao. Daboka eo akaikiny ianao. Zay ny hevitry ny fanasany tongotra io. Hidaboka eo akaikin'ny Jesosy ianao. Ho babon'ny Jesosy ianao. Zany ny tena heviny. Arabaky teny mihitsy. Ho babon'ny Jesosy arabaky teny ianao. Hidaboka eo amin'ny lohany ianao. Hiaiky volany eo amin'ny lohany ianao. Haro manaiky vonony le damahela ao anatinao. Fa misy tongotra anankiray ao anatintsika ao. Zay tiany Jesosy ho fatorana mihitsy. Nefa io tsy mety voafatotra fa sahirana Jesosy mamatotra an'io. Ary io tongotra io tsy iza fa nieritreritra ao. Ato am-piangonana ianao, ny sainao mandeha lavitra. Ao an-trano ianao, matory eo am-pandriana, ny sainao mandeha lavitra. Any am-piasana ianao, ny sainao mandeha lavitra. Hoy aho tamin'ny fiangonana anankiray, raha amin'izao fotoana izao no asehon'i Jesosy amin'ny vady, nieritreritra ao anatin'ny sain'ny vadiny, misaraka angamba izy. Zany nambarako. Mandeha lavitra le saina. Ny vava mireo Jesosy sakaizanay, ny saina tsy izay ny hirany. Io eritreritra io ny tiany Jesosy teny ho fatorana. Io ny tiany Jesosy ho fatorana tanteraka. Zany hoe evero ny lalanareo. Inavo ny lalana andehanan'ny sainao. Inavo ny lalana andehanan'ny sainao. Inavo ny lalana andehanan'ny fonao. Fa rehefa atao batisy ianao dia zao no atao amin'ny pastora. Ataoko aminao mariky ny azo fijaliana misy pastora namako eto moa. Na zao rehetra misy diso. Ataoko aminao miaraky ny azo fijaliana eo amin'inona ny voalohany, eo amin'ny andronao dia faharoa, eo amin'ny tratranao. Inona ny antony? Zay eritreretin'ny saina no andehanan'ny fo. Ary zay mamin'ny fo dia avy ny saina ho tanterahina. Zany hoy izy. Ka manomboka amin'ny batisy ianao, nefa fatorana amin'ny azo fijaliana ny sainao sy ny fonao mba babon'i Jesosy. Sambatra ny ry havana izay midaraboka eo an-tongotry Jesosy.
tena sambatra. Toko voalohany ary ny hevitra lehibe azontsika androany dia zao, tsy le trano hita maso arafitra ihany, fa le trano tsy hita maso dia ny tokantrano, dia ny fonao, ny sainao no mila amboarina ho an'Andriamanitra. Fa ny tempolo moa ho an'iza? Ho an'Andriamanitra. Io no mila amboarina ho an'Andriamanitra. Ary nahoana no tsy mahavita azy? Ny fitiavan-tena no tsy mahavita azy. Ny ahy aloha vao ny an'Andriamanitra. Ary zay ny mampanota ny mpanota. Ary zay ny tsy aresehan'ny olona ny fahotana. Ny azy aloha vao ny an'Andriamanitra. Fa tsy ny an'Andriamanitra zay vao ny azy. Ahoana ny tenin' Jesosy? Katsao aloha ny inozy. Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia omena anareo ny sisa rehetra. Zay ny tenin' Jesosy. Ary io ny tian' Jesosy hitoetra ato anatintsika. Mba hafana manatanteraka izany, raha mamitina azy tsika hoe hevero aloha ny lalanareo. Fa ny olona mieritreritra ny lalakaleny, io ny tairin'i Jesosy ny fanahiny. Io ny tairin'i Jehovah ny fanahiny, ny mieritreritra ny lalakaleny. Ary zay ny tenenan' Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Vavaka tsika. Ny angatahako aminao dia vavaka ianao. Fa zay no azontsika tamin'ny maraina ity, azontsika amin'izao soratra masina avy amin'ny Agay izao. Vavaka tompoko. Aona ny lalakalenao eo amin'ny fiainanao andavanandro amin'izao. Tianao va ny fiainanao mba ho tairin'i Jehovah ny fanahinao, mba ho azo tanteraka, mba zavatra momba an'Andriamanitra ve ny afantaran'ny olona anao? Vavaka tompoko. Vavaka tsika rakizy. Azy i Papa anjerena fa mivavaka isika. Ary dia angataka anao ahy hibebaka amin'izao fotoan'izao amin'ny fiainantsika. Fiainantsika andavanandro. Fa i fiainantsika andavanandro io ny trano rafitr'Andriamanitra. Io tena tempolo misy an'Andriamanitra. Io fiainantsika andavanandro io. Bebaka tompoko. Bebaka amin'ny tompontsika amin'izao fotoan'izao. Aza mieritreritra ny eo akaikinao, ianao sy Andriamanitra mifanatrika amin'izao fotoan'izao. Ary ianao sy Andriamanitra no mifanontany amin'izao fotoan'izao. Hoy Andriamanitra aminao, hevero ny lalanao. Zay ny teneniny ankehitriny. Hevero ny lalanao. Fa trano rafitr'Andriamanitra ianao, tempolon'Andriamanitra ianao, ny fanahin'Andriamanitra ny tiany hitoetra ao anatinao, ary ny momba n'Andriamanitra ny tiany ho eo aminao. Raha ny tiany hidarabika eo akaikiny ianao, ho fatorany tsy afaka miala. Sambatra zay gadran'i Jesosy. Sambatra zay miditra trano maizina ao amin'i Jesosy. Sambatra zay tsy miala eo amin'i Jesosy. Zany ny zavatra teneniny. Vavaka tompoko. Sady mibebaka atsika. Mibebaka amin'ny tompo. Tediavin'i Jesosy ianao mibebaka. Bebaka tompoko, aza matahotra mihitsy manatona an'i Jesosy. Bebahy ianao. Bebahy ianao. Fa tena misy dikany hoe nahoana ny lalana makany amin'ny tompo ny ratsy mandrakariva ary miaratsy, satria miaratsy ny fon'olombelona. Miaratsy ny fon'olombelona, miaratsy ny fisainan'ny olombelona. Ary zay ny tediavin'i Jesosy ny hibebahantsika, ny hahatonga antsika hahitana an'Andriamanitra hoe tempolo masin'Andriamanitra io olona io. Manana ny fanahin'Andriamanitra io olona io. Ten'Andriamanitra ny velona ao anatin'ilay olona. Zay ny tediavin'i Jesosy amintsika. Ary ny anaranao, aona ny afantaran'ny olona ny anaranao, ny klemanao ve no afantaran'ny olona ny anaranao? Sa Andriamanitra sa Jesosy zay maty ho anao. Sao dia ny klemanao no afantaran'ny olona anao. Vavaka tompoko tsika. Vavaka tompoko. Vavaka amin'i Jesosy ianao. Mitondra amin'i Jesosy ny momba anao mihitsy. Na dia ny nataonao tamin'ny herinandro mialoha, hatongavana tes farimena aza. Araka an'Andriamanitra daholo ve reny.
tsarovy ry havana fa ny zavatra tian'Andriamanitra natao amin'ny agay dia zao hiova ny tantarany zanak'Israely fa hisy tempolo eo an-tanàna. Ny manana an Jesosy manoratra tantara vaovao miaraka amin'ny Jesosy, zany ny manana an Jesosy. Manoratra tantara vaovao ny fiainany miaraka amin'ny Jesosy. Zay ny tediaviny. Samy mibebaka tompoko. Manatona an Jesosy amin'izao fotoana izao. Zay ny tediaviny. Manatona azy. Ary lazao mihitsy izy hoe fatory a Jesosy ho babonao. Ary ataovy tempoly ahitananao ny fiainako Jesosy. Ataovy tena ahitana ny anaranao, ny anarako. Ahoana ny fitaizana ny zanakao. Fa ny tokantrano ny fiangonana voalohany. Hitaizana sy anabeazan'olona. Sekoly ny tokantrano. Ahoana ny tokantranonao. Tena ahitana an'izany ve? Ahoana ny zavatra rehetra iainantsika amin'izany hoe manana an Jesosy zany. Ry havana, ny boky ny Agay dia tena hoe manome fifaliana ny olona amin'ny fampionana ny olona amin'ny Jesosy. Ny fiainanao ve tahaka izany? Mampiana olona amin'ny Jesosy ve ny fiainanao? Sa ny kilemanao no anarahan'ny olona anao? Tediavin'i Jesosy ianao ankehitriny, tena naradia azy, tena eo aminy, mibeba tompoko. Tediavin'ny tompo ianao ankehitriny. Tediavin'ny tompo ianao ho babony tanteraka. Tediavin'ny tompo ianao ho babony tanteraka. Tediavin'ny tompo ianao hitarampoka ao ny lohany. Tena ho tempolo masina, hanjakan'ny fiainany, hanjakan'ny fanahiny, hanjakan'ny teniny. Zany tediavin'i Jesosy aminao. Raha tonga eto ianao, tsy tonga ara-pahazarana, fa hovain'Andriamanitra ny fiainana. Toerana tsy nisy tempolo ny fiainanao. Toerana tsy nisy Andriamanitra ny fiainanao. Andriamanitra ankehitriny te hanorina tempolo eo amin'izany fiainanao zany. Zay ny tediavin'ny tompoko. Amin'ny toko voalohany zao zay ny tediaviny. Hevery ny lalanao. Bebaka tompoko. Satria mibebaka amin'ny Jesosy tsika rehetra. Satria mibebaka amin'ny Jesosy tsika tompoko. Hananantsika ny tompo. Le tompo tena tiantsika. Le tompo tena tiantsika. Zao no nataony ravao ty tempolo ity. Fa hatsangako amin'ny andro fahatelo. Ary mba hafahany tena antsika ho tonga tempolo ny fanahy masina ny azy ny ravana voalohany no ny fitiavany antsika. Aoka anatona azy tompoko. Aoka anatona azy tsika amin'izao fotoana zao. Tena ho an'i Jesosy marina. Tena ho an'i Jesosy marina. Fa tediaviny amintsika zany hoe ho an'i Jesosy zany ny momba antsika rehetra. Bebaka tompoko. Bebaka indrindra be tanora atsika. Be tanora atsika. Tsika tanora eny amin'ny balcon tiany Jesosy ianao. Tanora tahaka anao Jesosy. Fantatry Jesosy niadinao matanora anao. Tanora tahaka anao Jesosy. Fantany niadin'ny tanora. Manatonany Jesosy. Mba ho babony tanteraka ho tempoly amboarin'Andriamanitra. Fa ankehitriny ny hevitra hoe tanora dia toerana tsy misy an'Andriamanitra ny fiainan'ny tanora. Zany no heverana anazy. Fa ny tiany Jesosy toerana misy tempolin'Andriamanitra ny toeran'ny tanora. Manatona ny tompo tompoko. Manatona ny tompo. Tediavin'i Jesosy efa manatona azy. Iary hitsangantsika rehetra. Iary hitsangantsika rehetra tompoko. Dia mba meny tiona kely ny era 449 efatra amby efapolo sy efajato. Mena fotsiny ny feony dia hiraintsika tsy misy orga izy. 449 nzay reko tompo nzay reny feonao. Njaire kotompo
Jaire ni feuna meyo tuai iana anka ni Calvary tuo pule ibe ra soa uwe ba sasaune ranau su zaita ni Calvary male me Yahweh kame tarainawe vonje ni yaku tumpuo vonje ne wolona tuo pulei be ra soa uwe ba sasaune ranau su isa tau Calvary ne fie ya danampu mandre seni manzu Yesu rina ni tautu rito puovunze tu pulei be ra sua uwe ba sasauni ranau su isa tau Calvary panu tacimanda rito pomamela nefa utaku leibe yifu nakutuku tuo poleibe ra soa uwe ba sasaune ranau su Yesa tau Calvary nefo kotemadi badio venawani malu tuau tumpuo sansa ovadi tu puleibe ra sua uwe ba sasaune ranau su Yesa tau Calvary nefo kono sasa kadio venawisa nefa utaku marube levo neyavuku to poleibe ra
soa oe mba sasaone ranao so Yeisa tao Kalvary. Vavaka tsika misaotra anao Jesosy tamin'ity tapany voalohany amin'ny boky Agai ity, amin'ny ampatsa ivonao ho anay, fa eo amin'ny fanaovana ny asanao dia ny fonay sy ny sainay ny momba anay ny tianao amboarina voalohany ho trano arafitrao, ka dia mampieritreritra ny lalakalehanay ianao isan'andro. Sao hafa ny lalakalehan'ny sainay, hafa ny lalakalehan'ny fonay, nefa hafa ny tonon'ny vavanay. Mampieritreritra anay koa anao amin'ny lalakalehan'ny tokantranonay. Miady varotra aminao zay Jesosy, vangio ny tokantrano, indrindra ny tokantrano mananady, misy ditra, misy fahazarany ratsy, misy fanotrana, misy alahelo, misy ranomaso. Entinay mambavaka aminao zany. Ny renim-pianakaviana mitomany amin'ny zanany lahy, ny vady mitomany amin'ny vadiny, ny zanaka mandohalika ho an'ny dada ho an'ny mama mba hiovany, mba ho tempolo mifanainao masina tokoa ny tokantrano. Hangatana aminao zany Jesosy, ho tanterahinao dia mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Entinay mambavaka aminao dia zao sahady ny tapany faharoa zay tianao ambara aminay. Tompo, mambole tempolo eo amin'ny fiainanay, mba hifanatrehanay aminao mandrakariva, ka tsy atserovanay tena fa irery izahay fa manana anao. Jehova tompony maro, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Mipetraka antsika tompoko. Oh
Amen.